Fantombo iray ny orinasa outsourcing eto Madagasikara, orinasa marokanina iray no nisokatra eny Tanjombato antsoina hoe outsourcia Madagasikara nitokana izany tany toerana ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra Shirartora Mambasoa. Anarivony ireo tanora malagasy miasa ho anivon'itony orinasa outsourcing itony amin'izao miparitaka amin'ireo orinasa ampolony. Manomboka mahazovana eto Madagasikara ny outsourcing, indrindra ny call center izay mifototra amin'ny teknôlôjia vaovao ary mitondra asa ho an'ny tanora. Santionany amin'izany ny outsourcia Madagasikara vao nisokatra eto Tanjombato. Orinasa marokanina ny outsourcia niorina tamin'ny taona 2013, 7 taona aoriana, vonona ny asa eto Madagasikara. Ny fanjakana malagasy rahateo manohana ny sehatra tsy miankina mampiasa vola eto amintsika. Tamin'ny fotoana nandalo teto ny mpanjaka marokanina dia mifampiresaka tamin'ny firenentsika eradonary mampianina dia nisy fifanarahana asa betsaka zany ny soniavana. Dia zao zany nivokatra zany satria orinasa marokanina izy tia izay manorina sahady 500 asa ho an'ny tanora malagasy. Ny sehatry ny numerika dia tena azahoana miasa ary azahoana mivelona tanteraka. Ary ny tanora malagasy dia azo lazaina fa mavitrika tokoa amin'izany firakirana ny teknôlôjia vaovao zany. Dia izay no mahatonga anay ao amin'ny gouvernemanta zany manatanteraka an'ireny projet présidentiel ireny miantso mpandraharaha foana. Pirofo mivaingana amin'ny fanarahan'ny Madagasikara teknôlôjia nomerika ny firoborobon'ny orinasa tahaka itony. Ny fahaizan'ny tanora malagasy fiteny vahiny no antony voalohany mahatonga ireo mpampiasa vola hanokatra orinasa outsourcing eto Madagasikara.